Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eto no antsoina hoe Masjid Aisha na Mosquée Aisha. Eto no hanatanterahana fikasana raha ohatra ka olona mipetraka eto Makka handeha hanatanteraka Umra. Ary eto ihany koa ho an'olona izay efa navita Umra ka mikasa hanao Umra ho an'ny ireo havantsika efa maty, efa nidosany fahafatesana, dia miverina eto amin'ity toerana antsoina hoe Masjid Aisha ty, manao fikasana izy hanatanteraka an'izany Umra ny olona izay efa nidosany fahafatesana izany. Eto izy mametraka nia, avy eo izy dia manao soala sunna 2 rakan na rakantain sunna, dia rehefa avy eo izy miala eto mizotra mandeha any amin'ny Masjidil Haram. Rehefa tonga amin'ny Masjidil Haram izy manomboka ny manao tawafo ary manomboka eo zany ny Umra izay ataony. Alhamdulillah, anisan'ny nomeny Allah chance fahasoavana nanatanteraka an'izany ka isoraka ny Allah subhanahu wa ta'ala. Eto zao dia mangataka doa ho antsika rehetra izay mbola tsy nanao Umra, inshallah omeny Allah chance hanao Umra. Ary izay efa nanao Umra dia mangataka ihany koa mba hiverina matetika aty, ary inshallah ireo maty rehetra izay efa maty dia eto zao mangataka amin'ny Allah mba ampiakarin'ny Allah voninahitra izy ireo, fafan'ny Allah ny fahotana izy ireo, ary ho ampidiriny Allah any amin'ny paradisa izy ireo inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.